Mbola eo am'izay olana izay hatrany dia androany no voatendry ny firaisan-kinina ny sihatry ny ranomasina anaovana fitokonana 420 ora. Ireo mpisihatra mivantana amin'izany tontolo an-dranomasina izany toy ireo tatsambo no nanatanteraka ny fitokonana raha ny fanazavana nomeny ny inspecteur de la marine marchande, fitokonana izay nambarany fa nisy nanaraka teo amin'ny 700 isan-jato teo eo. Le efa nolazaina moa zany tamin'ny valandresaka farany tamin'ny zoma teo fa androany talata 7 aprily zany no misy an'le fitokonana fanairana mandritra ny 420 ora. Ny vaovao farany azo zany zao atoandro manerana andreo fiaran-tsambo eto Madagasikara roa dia nanaraka 700 isan-jato amin'le hetsika natao zany ny tatsambo sy ny sambo amin'ireny seranany ireny. Mariako tsara fa ny tatsambo sy ny sambo ihany aloha ny voakasika amin'ity hetsika fanairana ity fa tsy ao anatiny ny fitantaran-draharaha na ny administration satria mantsy misy manafangaro hoe arotro miasa ny APMF, mbola tsy ao anatiny izy fa mbola ao anatin'ny fanairana ity. Ka raha atao masina zao dia ny pilote miporo izay officier de la marine marchande miaraka aminay dia nanaja an'io fitokonana 420 ora zany hoe tsisy sambo mita sy mivoaka ao anatin'izay fotoan'izay. Ny mariako kely fotsiny angambany ao Mahajanga satria araka ny lazaiko teo tokony hisy zany paquebot hiditra androany maraina teo dia ny maly zany dia efa niantso anay ny solotenan'io paquebot io Mahajanga na consignataire moa zany filaza azy hoe nangataka fampirarana na négociation hoe tsy azo atao ve mba mampiditra azy ao exceptionnellement amin'io andro fa manjary maty daholo le programan'le paquebot satria ny azy mandeha amin'le fotoanany tokony izy zany dia efa 7 izy ao Mahajanga dia tokony 7 nao satria mbola ho an'ny Seychelles ho an'ny Mozambique zay vao miverina ny Caraïbes. Dia rehefa nanontany pilote miporo zay dia ny pilote miporo no nanontaniana hoe manahoana raha toa ka miditra alina be ao io sambo androany talata zany hoe tamin'ny raina amin'ny roa mety azo atao hoe mampiditra azy satria raha zay dia atao exceptionnel azo ampidirina izy dia pilote moa teny hoe azotsika ampidirina izy na alina dia ny fampiraharaha tamin'ny zareo mpitondra sambo moa le représentant dia nafainganina amin'ny fandehany tamin'ny roa maraina alina izy talata teo alina no tonga teo Mahajanga zany dia nampidiriny pilote ny port Mahajanga dia ny coste izy amin'ny 4 maraina tsy dia nampaninona satria fangatahana azy ary zavatra mifaniriana enge dia ampirobona an'le sehatra ny ranomasina fa tsy hoe anakatso azy ka titre exceptionnel zany nampidirinay tamin'ny alina be io paquebot tsika miteny zao zany efa mandeha mitsangatsangana any Angarafantsy mandeha any pavillon grand pavillon any Mahajanga reo touriste reo zay exceptionnel zay fa araka ny lazaina teo moa zany ty fitokonana fanairana raha ohatra ka mbola tsisy akony zao any amin'ny fitondram-panjakana dia ho hitanao indray zany amin'io fikambanana io zany amin'ny firaisan-kinan'ireo tontolo misehatra an-dranomasina reo inona no hetsika atao manaraka satria ny tadavinay dia mba hisian'ny farafaratsy ny fijerevan'ny fanjakana amin'izay fangatahana zay hoe mba olona mahay ny tontolon'ny ranomasina no hitatany tontolon'ny ranomasina io efa napetraka ay zay ary tsy hoe zay no mitahaka an'izay fa zay koa ny fenitra napetraky ny OMI organisation maritime internationale koa engany mba andray an'izay fangatahana izay ny fanjakana zay hoa tsy manendry olona hoe iza na iza fa ny fitondram-panjakana no manendry an'io amin'ny lalàna mifehan'ny satan'ny APMF